Olana goavana mila vahana eto Madagasikara ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra sy andraisan'ny rehetra anjara ho ny mpahalalana Rakotomanana Franklin James androany. Fotoana tokony ifanakalozan'ny rehetra hevitra izao hoy izy ka raha tena vonina hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka sy tombotsoa-pirenena dia mila manajalalana sy mihaino ny hafa ho ny fanamafisana. Miaratsy ny zava-misy ara-pifidianana eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana. Tontolo fifidianana mihitsy aloha mila amboarina ary fotoana zao iresahana fifidianana. Ny antony dia tsotra kely. Ny olona mieritreritra hoe iza ny andimby ny olona mieritreritra hoe za hijanona ely eo, fa tsy misy olona mieritreritra hoe ahoana nanaovana fifidianana mahitsy sy marina, ahoana nanaovana fifidianana ara-dalàna sy ekeny rehetra, ary ahoana ny hahatonga amin'ny vahoaka tsy ho voafitaka na ho voambakaka hoe mihinana ambolony fotsiny satria vaovao anankiray fotsiny no eo ny haino manjerim-panjakana tsy ahafahany rehetra mandre hevitra sy ahafahana manao ady hevitra tena hoe ilaina. Ny ady hevitra ny ilaina mba ilaminan'ny olona, ny ady hevitra mahatonga amin'ny filaminana milamina. Fefa nisy fandeferana teto tamin'ny 2018 filoham-pirenena anaky efatra na telo farafahakeliny nanatrika ny investiture n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia tokony zany efa hoe mba nihatsara ny tontolontsika 2023 nefa na eo amin'ny fifidianana vao hoe mirotsaka hoe fifidianana filoham-pirenena raha dia efa nialan-dara na 112 farafahakeliny. Ahitantsika zany misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena. Hainao manjery tokana no any afaka manome vaovao ho an'ny malagasy telopolo tapitrisa manerana ny nosy. Hainao manjery izay mandefa feo tokana any ka mihinana ambolon'ny zava-misy ny ankamaroan'ny malagasy any amin'ny retoerana sokajiana ho lavitra andrina satria voafetra sy voasivana ny vaovao tanteriny hainao manjery sasany izay mitanila ho an'ny tombotsoa ny mpanapa-kevitra ho ny fanazavana. Tsy mitovy ny information eo am-pelatana malagasy. Raha tena marina zany ny olona mipetraka Marilambo, ny olona mipetraka any Antsalova, Solara, Tsaratanàna, Antsorobe, zany tanàna tontononoko fotsiny ireo dia tokony hitovy information amin'ny eto Antananarivo, zany hoe farafahatsy izy manana équivalence amin'ilay information. Dia ny isin'izay tsy maintsy débat national aloha. Dia io débat national io nisy tomana hoe inavy ny zavatra hitakiny ny vahoaka, ny solotena vahoaka moa zany ny société civile, ilay olona tsy manana fahefana sy ny olona mety misehatra amin'ny politika na ny ao amin'ny fitondrana na ny ao amin'ny fanoherana na ny ao anatiny ataontsika hoe tontolony tsy fandaniana koa. Dia ny hevitran'ireo zany ny arafina dia ahitana ohatra hoe tsy maintsy hivoaka ao mantsy fandriny olona hoe ahoana ny hahatonga ny hainao manjery rehetra ho fanta-bahoaka, ahoana ny hainao manjery rehetra no ahafahana manabe malagasy rehetra. Zay zany tsika vao afaka miatrika fifidianana tena izy référendum na élection présidentielle. Anisan'ny fototra iorenan'ny demokrasia ny fahazahoana vaovao marina, malalaka sy tsy voasivana. Sangeto Madagasikara mbola mitranga matetika ny sakana amin'ny sehatry ny serasera izay manohitohina ny fahazahoany olom-pirenena vaovao feno, marina ary tsy mitanila. Vokany lasa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fahalalana marina ny malagasy. Iarahan'ny rehetra mahita nefa fa miteraka voka-dratsy amin'ny lafiny politika, toe-karena ary fiarahamonina izany ho ihany ny fanehoan-kevitra. Azo amaritana ny hoavy sy hoavy ny fiainan'ny malagasy atsoatsy ireo 5 taona lasa. Anjarany rehetra no mandinika na nandroso ny fiainany na ny hemotra tao anatin'izay 9 taona mahery lasa ny tantana ny mpitondra ankehitriny. Tsy misy kisendrasendra eo anatrehan'ny olana ara-pitantanana fa araka ny drafitra sy ny politika napetraka hitondrana firenena izany hoy ny mpanao politika Randriamanantsotabera. Tsy manam-pahaolana ny fitondrana ka asakasaka izay mbola manantena fahagagana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Tena double sisy drafitra politika mazava fotsiny zany lesaka ny tany sy fantakana, sisy drafitra hoe zao ny programme mazava fa dia miteniteny mahita zavatra dia mahita olo maromaro hoe dia miteniteny iny foana zay lesaka ty firenena ty. Dia io zao fatony mikaranagny daholo satria tsy voafeha ny resaka jirama, tsy voafeha ny resaka fitongavany enta efa lany daty eto, tsy voafeha ny fitondram-panjakana. Politika en général zany zao da tena sisy azo resina, sisy resina, sisy azo resina, tsy manambola ny fitondram-panjakana satria ny bailleur de fonds tsy matokany fitondram-panjakana io amin'ny corruption atao. Dia sisy vola petraky zany eto Madagasikara. Lalagny rasy za zao voavy tany farafangana na voaterina anao 2 temps fa tsy
sy tafavoaka fa lara farafangana Tananarivo. Ny resaka sosialy ny zao zany tsy mahavity sakafo iainana andavanandro tsony voaka malagasy, tsy afaka mandeha amin'ny hôpitaly tsony voaka malagasy, tsy afaka mampianatra zana tsony voaka malagasy, rano tsy misy, ziro tsy misy. Ary normal ny grève girama za de manao an'io grève girama io satria zareo aloha ny mahafantatry ny problema girama ao anatiny fa sanao aty amin'ny aty ministère aty zareo ny miaignao tokony inona zareo satria izy tsy manaiky misy efa hitanao ny kany ramady io izao aiza firenena tsy manana avion zany. Kenya manana Kenya Airlines, Ethiopian Airlines, Maurice, Sud-Afrique. Asika eto ny firenena tsy manana transport aérien. Ampelatanany vahiny ny fiarikareny paranay ny ireo are-pirenena mivoaka tsokitsoko ny arena voajanahary, tsy voara-maso ny fitrandrahana maro samihafa na andranomasina na andranomamy, ary indrindra fa ny antanety sy ny ambanin'ny tany. Firenena voazanaky i Madagasikara amin'izao fotoana izao ho iatrany Irandriamanantsotabera. Asika efa tsy manana banque tsony zao, sisy banque. Asika fotsiny dans le monde firenena tsy manana banque de l'État. En français dolo ny banque sika eto privatisé fa nefa lasa ny français. Asika eto ny communication firenena sapelatanatsika zany ny communication ino amidy ny Telma, ny Orange, ino en français. Asia eto zany firenena tsy voafesika ny resaka gasoil, raha resaka gasoil amin'ny français daholo Jovena, Galana, Total, Shell. Tena firenena misy zany asika io zao ty zany dans le monde ty zany tany sy firenena sisy voafeny daholo ny zavatra ny zavatra eto amty tany ty. Asika zao zany da mbola tena colonisé zany asika io zao. Ahoana gn'atafavoanao na izao ny programme ko alaoala igny, ahoana atafavoanao anao sy firenena ny resaky économinao apelatagnany vazaha, ny économie rehetra atagnana apelatagnany vazaha. To mandromandro manana aretina nefa ny malagasy manoloana ny zavamisy, tsy taitra manoloana ny loza mitatao sy mianatra ho an'ny taranaka faramandimby manoloana izao favoazana izao. Tsy any mpitondra fa any malagasy i Madagasikara, ka tsy rary n'izao zavamisy izao satria mbola ny hoanina androany no manahirana ny maro anisa any ka tsy afaka mijery ny vahaolana momba ny tena fototrolana ho iatrany ity mpanao politika ity. Niverina miasa ireo mpiasa eo anivon-drirama izay nanao fitokorana omaly ary nanome vala amin'ny efapolora ny fitondrana rehefa avy niona tamin'ny ministra ny angovo sy ny akoranafo ireo mpitarika ny sindika niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny Ndirama. Nodingana tamin'izany fionana izany nisy tavaovao nidingana fanarenana Andirama ary nodingana kaiky ihany koa ireo ayan'ireo mpiasa ka nahatonga ireo mpiasa niroso tamin'ny fitokonana. Taoriana dievitra tapaka fa minantanteraka ny fitokonana ary miverina miasa manomboka androany ireo mpiasa. Foana ihany koa ny fanenjanana atao tamin'ny alalan'ny ordre de réquisition navoaka amin'ny ministera. Araka ny fanazavana dia mbola hisy ny fifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra amin'ny fotoana manaraka ho fitadiavana vahaolana maharitra sy ho fiarovana ny zony mpiasa ao anatin'ny fanarenana ny orinasa. Tsy ady no tadiavana fa vahaolana maharitra ho ny solotena mpiasa. Etsankilana voatery mampiatra fahatapahan-jiro mifandimby ny Jeramima anio eto Andrenivohitra noho ny tsy fahampiany zavatra azo tsinjaraina amin'izao fotoana izao ny Ndirama araka ny fanazavana. Nina ny ahavon'ny rano ao amin'ny tohadrano Andekaleka izay iray amin'ireo loharano kely manandanja amin'ny famokarana herinaratra. Tsy ampy ihany koa ny angovo azo avy amin'ny masoandro noho ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsy fahazavan'ny lanitra tato anatin'ny andro vitsy. Fiatoana ara-teknika amin'ireo milina mpamokatra herinaratra izay mbola andalam-panerenana amin'izao fotoana izao. Fahadiso ny fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny ny fanaovana itsin-dalana rehefa andray fanapahan-kevitra. Ohatra kaiky ny zavamisy eo anivony orinasa Jirama hoy ny teo anivony valaben'ny sindika eto Madagasikara androany. Tokony nisy fampidinihana teo amin'ireo voakasika voan'ny orosona ny fanapahan-kevitra, isorohana ny fifanomezan-tsiny
rehefa misy ny fitokonana sy ny fandavany ireo voakasika ny fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra izay tsy ny nanao vaindohan-draharaha izany, hoy ny fanazavana. Dia efa misy zavatra mandeha volavolain'ny fanjakana any a, tsy atsona ny syndicat izay lazaina fa partenaires sociaux, dia rehefa mandeha le izy a dia mitsangana ny syndicat, lasa tsy misy fifanankalozan-kevitra nefany a lazaina fa anatsarana n'lay orinasa-panjakana no anaovan'ny fanjakana n'le izy. Ka eo zany ny sitomanay a ny sain'ny mpitondra fanjakana hoe baovao le fiaraha-miasa raha tena hitanareo fa partenaires sociaux ny syndicat dia manomboko izao au préalable dia tokony a isy fifampidiniana ny amin'ny fanatsarana na fikitihana rizateny amin'ny asan'ny mpiasa zany a any amin'ny ministera tsirairay na orinasa-panjakana, na ihany koa fikitihana rafitra na structure any orinasa zany na ministera izay a misy an'ireo a mpiasa ireo, satria ny antony a dia rehefa mitrangala izavatra dia tsy maintsy mijoro amin'ny syndicat izay miaro ny toeram-piasany a sy ny asany ihany koa ny syndicat amin'izay fotoana izay, mba tsy fanomezantsiny lazaina fa hoe manohatra n'lay a fampandrosoana tianaka atao, kanefany a ny fanjakana tsy manisy asany syndicat izay zavatra mitranga matetika tamin'ity fitondrana Rajoelina ity zany. Manohana tanteraka ny etsika ataon'ny syndicat ny mpiasan'ny Jiramany eo anivon'ny valaben'ny syndicat eto Madagasikara, hoy ny fanazavana. Zava-doza ny fikasana fanomezana ny Jirama ho an'ny tsy miankina ity orinasa-panjakana ity, hoy hatrany ny SSM. Orinasa Jirama dia tsy tokony isokatra amin'ny lalana izay tsy eken'ny sain'ny malagasy rehetra dia ny any amin'izay privatisation izay arengany mba ahitany maromaritra iraisana ary tsy anaiky an'izay lalana izay mihitsy moa zany a, ka tokony hiverenan'ny fanjakana izay tokony hiverenan'ny fanjakana, fa raha anatsara dia tokony mitady ny fanatsarana ny fanjakana ao anatin'le izy miaraka amin'ireo mpisehatra dia ny syndicat eo anivon'ny orinasa Jirama, ary tsy tokony ho adino ihany koa fa rehefa hikitika ny orinasa Jirama dia misy koa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa izay tafiditra ao anatin'izany, ka tokony atao fakakevitra maro lafy na ny opérateur économique izay mpampiasan'izany ihany koa dia tokony atsoina ihany koa anatin'le izy fa tsy atao tompotrano miono hoe aferan'ny fanjakana irery ihany. Ankoatr'ireo dia nanamafy ny valaben'ny syndicat eto Madagasikara androany fa efa mandeha ny fanangona tsony ho an'ny fitakiana fampiakarana karama any amin'ny fanjakana. Syndicat 530 no efa nanasony izany hatreto ka tafiditra ao anatin'izany ny mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina. Dia mitaky ny ampiakarana ny karama ho 300 ho an'ny mpiasa-panjakana ary 100 euro ho an'ny mpiasa ny any amin'ny tsy miankina. Iny naseho anay anareo iny fa manomboka manangona sony izahay, raha iny naseho iny zany zao dia efa eo amin'ny 30 eo amin'ny 530 eo zany ny sony iny, fa efa mbola misy any namana manangona tsikelikely an'ireo syndicat izay na aty amin'ny fonctionnaire zany na amin'ny sehatra tsy miankina. Fotoana angamba zao ahafahana mitaky amin'ny fanjakana n'izay hoe aiza ilay fampisondrotana n'izay karama izay, fa efa ela no tsy nisy. Raha tsy ahivina moa dia ny antony fitokonana nataon'ny mpiasa eo anivon'ny Jirama ho an'ny androany izay fantatra fa miandry ny fiaonana amin'ny filoham-pirenena izy ireo atoato. Etsy ankilany dia misoko mangina ihany koa ary miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny fampiakarana karama ny valaben'ny syndicat. Andrasana ny fivoaram-baovao. Naterina iasa ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama ka mandray ny asany na mitokony na miasa ny mpiasa ny Jirama dia mitovy ihany ny zava-misy, hoy ny solom-bavam-bahoaka Voangy Raromanarivo. Ny jiro sy ny rano tapaka efa niainan'ny malagasy tato anatin'ny 9 taona mahery ihany no mbola iainana eto mandrakandroany. Na miova na tsy ny satany ity orinasa ity aretina goavana ny any Jirama. Tsy misy afa-tsy ny mpitondra ihany no vahaolana manoloana izao zava-misy izao, hoy ihany ny solom-bavam-bahoaka Raromanarivo Voangy. Rano tsy misy lava sy jiro tsy mahafa-po ihany no misy eto. Isaorana nefa ireo mpiasa naneo ny tsy fetezana misy ka anjaran'ny vahoaka malagasy sisa no mandinika, hoy ny fanazavana.
Ny olana koa etsy an-daniny tena le fitondrana tsy mahita vahaolana mandrakity ny androany, tsisy vahaolana mba mety amin'ny vahoaka mihitsy aroso fa zao indray zao dia mbola miampy an'le hoe réquisition, zany hoe terena fotsiny asa le mpiasa, terena fotsiny tompona andraikitra amin'ny fomba rehetra hoe apiditra an'le mpiasa any amin'ny birao, le izy na miditra miasa ireo na tsy hiditra miasa ireo le problème ne tsy voavahy tsy voavahy le problème, tsy misy jiro mandeha, tsy misy rano, ny rano zany tena tsy misy mihitsy mandritry ny andro, fa fotoana kely fotsiny sy ny andro dia iny ny azakazaka manangona rano ny olona dia izay no ampiasaina, ny jiro koa torak'izay zara raha mandeha dia tapatapaka foana, zany hoe na miova le statut na tsy miova le statut dia problème tsy voavahan'ny fitondrana. Dia zany hoe le fitondrana mihitsy mila mijery hoe vahaolana maharitra mety amin'ny mpiasa ary mety amin'ny vahoaka izay tsy hitany hatramin'izao. Fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny ny fanaovana baiko midina tsy mahagaga izany satria tsy manana vahaolana ankoatra izay izy ireo, tsy amina fitokonana mpiasa toy ireny ihany no ahitana izany fa na hatreny amin'ny androm-panjakana aza ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Nanomboka ny taona 2024 ary mbola mitohitra aty amin'ny taona 2025 ny fanavesarana abasetra ny malagasy tsy mandady arona vokatry ny tsy fahaizany mpitondra mijery ny tena laram-pamehana, eo ihany koa ny tsy fahitana loharanom-bola ka ny vahoaka trano no mizaka ny tseran'ny aina ho ny solombavambahoaka. Tapidalaka ilay ny mpitondra fanjakana tsy manam-bola anika mikoropaka sy mitady hevitra rehetra ampidiram-bola izay any amin'ny vahoaka no mifatratra. Resaka tatoketra no ampiaran'izany izay ny adin'ireo solombavambahoaka avy amin'ny fitondrana mafy nandaniana azy tao anaty teti-bola-panjakana na LFI 2024. Toy ny fampiakarana 20 isanjato ny aba amin'ny zana-bola amin'ny findramam-bola eny amin'ny banky sy ny aba 10 isanjato alaina amin'ny fifanakalozana amin'ny finday na mobile monnaie. 10 andro ateoriany tokony ampiaran'izany tsy matapa-kevitra ny mpitondra ka nampiatona ny fampiarana ny lalàna tamin'ny alalan'ny note nataony sampandrarany etra. Tsy manara-dalàna nefa izany ny fanazavana. Lalàna no resaka ka tokony amin'ny alalan'ny lalàna ihany no tokony hanapahana-hevitra momba izany ho ihany ny fanazavana. Misy hoe masim-bahoaka ihany koa ny fifanipara-kevitra eo amin'ny sampomba ny fitondrana malona ity tranga ity. Ka raha ohatra hoe ampiatono zany na ho antona dia tsy noty no ampiatono azy na anatonana azy fa lalàna ihany koa. Dia anjaranareo mieritreritra izy moa zany no nampiato aloha mandra-pa ny fampiarana izany fa dia noty no nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny DGI mifampitsipaka toy ny valalakarona ny ao anaty fitondram-panjakana ao satria ireo le nampandany anisan'izany misy solombavambahoaka mirediredy satria mifanohatra ny zavatra resany izy ireo no nampandany anisan'ireo maro anisa ao amin'izany antemeram-pireneny zany zany solombavambahoaka zany ary nampandany niaraka tamin'ny namany tamin'ny alalan'ny tsangatanana na tsy nisy fandalinana ara zao anefa izy milaza indray fa rehefa tsy mahazaka lay 20 isanjato dia aza mindram-bola tsy midika ve izay hoe misy fifampitsipahana raha miezaka ny ao amin'ny ministeran'ny fitantaram-bola sy ny toe-karena ny amin'ny hoe bidy-bola ao amin'ny kitapom-bola-panjakana le raika alà nefa atsekila milaza hoe rehefa matahotra n'lay 20 isanjato dia aza mindram-bola dia eo zany misy zavatra mampome ihany satria olom-boafidy ianao no miteny an'izany. Fitaka sy lainga no betsaka fanapa-kevitra mamono ny mpandrarasy ny malagasy no ampiariny toy ny fanamafisana. Diso ary lavina mahadrany ny filazana nentin'ny ministry ny teti-bola fa ny banky no andony TVA 20 isanjato any amin'ny vahoaka no hifatratra izany ho ny solombavambahoaka nanamafy. Dia tsy marina ny filazana fa hoe ny orinasa na ny tsy fantatry no inona moa ny fomba nanalazandrareo azy no mizaka sy mitondra izany tsia ianao mpampiasa an'io finday io ianao mandefa an'io vola io na amin'ny alala na za tsy hanonona opérateur moa fa izay mandefa vola dia ino ny tataovana dia manangona fotsiny nataon'ireo le opérateur reo fa makany aminao izy dia arotsany any amin'ny fanjakana iny any amin'ny fitondrana dia aloha tsy fitahana le vahoaka aloha tsy fitahana tolaka izany tsy misy hafa mihitsy koa le aba ianao le mindram-bola no mandoa efa azo lazaina lafo ihany ny zana-bola eto amintsika tsy misy le tena atao hoe baky-pampandrosoana eto dia io fa satria araky ny teniko tany am-bola hoe mavesatra vesarana mbola aba sehatra ihany indray izay zavatra dia zay le tenako hoe tsy marina ny filazana an'izay fa ianao mpanjifa
no hitambesaran'izay a sy mandohan'izay mitovy amin'ny teo amin'le hoe etra amin'ny karama reny fa manangona sy manelanelana fotsiny ny banque sy ireo atao hoe établissement de crédit. Animba ny fiarian'ireo orinasa madinika salansalany ary indraiky amin'ny vantana amin'ny olon-tsotra ity fanapahakevitra ity. Ireo matetika no mindrambola eny anivon'ny banky ampiodonana sy amatsiana ny orinasany. Vokany iena ny fantsifana, iena ny famatsim-bola ary potika ny toekarem-pirenena. Mampametra-panotanenany amin'ny tsy fisiana mangarahara ny solombavam-bahoaka ny amin'ny antony tsy nisinina fanazavana sy fanentsiana ny teti-bola na ny LFR ho an'ny taona ity. Mety ampiena ihany koa ny resaka hoe fampiasam-bola, mety ampiena ny fanjifana satria nidikany hoe miakatra ny vidinetana, misy ny fiakarany vidinetana dia miena zany ny fanjifana sy ny operatanana tsy mitombo, ny karama nampanantenaina tsy mifanaraka amin'izay zavatra nampanantenain'ireo mpitondra dia miamtotongana zany le faripiana satria tsy maharaka intsony ilay vahoaka ny ao amin'ny fidiram-bola, tsy maharaka intsony ary mbola ao le mifamitaka satria na zany fiakarany karama zany eny eny rahantsika nahita fa tsy nisy zany tao anatin'ny firy taona nefa ny fiakarany zany vidinetana dia tsy maharaka intsony le vahoaka dia mena mifanjifana dia miamtotongana le toekany satria mifandray zany zavatra rehetrarehetra zany mialafo zany ny findramam-bola. Inona moa ny antony araky ny tenako mavesatra satria tany ambola mila vola ilay fanjakana, tsy fantatra hoe vola ataon'inona satria na ny zavatra tokony tsy misy mangarara ao anatiny ary mbola fanampiny zany hoe tsy misy mangarara elefinina ampidirana andreo iverenako kely dia naninona tsy nasiana LFR. Mbola miandry ny fanamafisana sy fanazavana ofisialy avy amin'ny governemanta ireo banky voakasika momba ny fampiarana ny fepetra vaovao momba ny tataoketra raha ny fanambarana nataony tale jeneraly ny etra. Ankoatra ireo niakatra folo isanjato ny TVA alaina amin'ny entona fandrehitra butanina amin'ny taona 2024 ity raha mbola 5 isanjato zany ny taona 420 raha ny vaovao. Ampiverina ireo ny fanisafidy ny nampiasa gaz amin'ny kitay na arina fandrehitra ity fanapahakevitra ity ho ny mpitsara iray momba ny fitondrana tsara tantana, ny fanabeazana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Mazava ho azy ampitombo ny fampitehan'ny tontolo iainana sy ny ala izay fa mitsiposiposy ho lany tamingana tsy ho ela. Tsy afabely Madagasikara hatramin'izao raha resaka ady amin'ny kolikoly. Vao maika aza mahazo vahana ary lasa fahazarana ny fanaovana kolikoly eto amintsika ho ny Transparency International Initiative Madagasikara. Miverimberina matetika ny olana eo amin'ny fampiaran-dalàna, anto tsy mahafoana sy tsy mahafe ity fanetrobe ny firenena ity. Manamby izany ihany koa ny fisiana tsy maty manota fa narareo tampahefana sy ny zo tsy azo enjehina. Mbola lavitra ny lalana raha mitoy ireo fomba fanao ireo. Lalàna nge betsaka rehefa rahany izy dia mety tsika tsy mpanara-dalàna amin'ny ankapobeny ary izay nge zavatra misy amin'ny enti izy amin'ny sehatra rehetra aiza no tsy mety ny avy any ambony ve ny avy any ambony ve indraindray koa le resaka ataontsika hoe famatorana eo amin'ny fanatanterahana izay ady amin'ny kolikoly izay tsy voatery hitanao maso satria resaka impunité tsy maty manota hitanareo n'aiza n'aiza zany na ohatra koa hoe ireo député izay mampiasa ny immunité parlementaire amin'ny zavatra tsy tokony hidiran'izay hitanareo zany vaingana kely keo nanomboka mihitsy nofininy le resaka sokatra sy le député zany zao zava-doza matoa izy tonga amin'izany na le rôle ma député azy ary tsy azo ny atsaina akory tanareo beta be ny situation ohatra zany ary koa ny zavatra zava-dehibe ny fanjakana izay misy eto amintsika dia tsy micommuniqué tsara, tsy milaza tsara ny zava-misy etanareo zao misy resaka hoe fanapozinana raha-tsakafo tsy mazava ny zavatra misy lasa mirorosaina ny olona ny resaka jirama etc zany izay tsy fahazahoana vaovao marina amin'ny fotoana aingana zay mahatonga ny olona mirorosaina ary rehefa mirorosaina ny olona dia ny vaovao diso no mandeha aloha ary izay koa no mahatonga ny hoe tsy misy confiance atsony na eo amin'ny resaka fiainana andavanandro na amin'ny ady amin'ny kolikoly. Misidona laklosy, miteny ary mitondra ny feno vahoaka ny oasan'ny fiarahamonim-pirenena. Tsy misy afaka hanakana azy ireo amin'izany ny fanazavana. Hevitr'olona manokana araka izany ny filazana azy ireo ho mpitondra teny ny mpanao politika. Ny asanay manao anatin'ny fiarahamonim-pirenena anay dia mitondra ny feon'ny olom-pirenena. Izany hoe zavatra teneninay dia zavatra hitanareo eny amin'ny communauté antsika eny amin'ny fokotany eny amin'ny faritra. Raha ohatra ka tsy zakantsika ny maheno ny feon'ny olom-pirenena, maheno ny feon'ny fiarahamonim-pirenena ny communauté inona tsony ny atao eto. Hafahafa be zany hoe ianao ve mitondra dia mieritreritra ianao hoe ny feonao rery no henoina. Non, tsy afaka hitondra ny feonao rery dia heno ny feonao rery tsy maintsy miteny izahay satria izay ny asanay ary izay ny andrasana aminay. Ka raha hitenareo hoe manao politika izay na mpanohana politika izay tena miala tsiny fa hevitrareo manokana izany. Sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny kolikoly ary mitera-dozy eo amin'ny fiainan'ny malagasy.
olana goavana makasika ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny kolikoly manomboka amin'ny fanaovana politika sy amin'ny toekarena ka hatrany amin'ny fitsarana sy ny fahasalamana. Tsy misy afa-tsy ohatra faingo efatra isanjato eo anefa no teti-bola natokana amin'ny ady amin'ny kolikoly ao anaty teti-bolam-panjakana. Vonona iady marina ve isika amin'ny vola faran'izay kely io no fanontaniana napetraky ny transparency. Mila vola ny ady hatrehina fa tsy vita ny teny feteny fotsiny ihany hoy ny fanamafisana. Ny kolikoly dia naizanaiza amin'ny fotoana rehetra amin'ny sehatra rehetra amin'ny faritra rehetra. Moa ve iady amin'ny kolikoly ianao amin'ny vola faran'izay kely. Anefa le kolikoly tena mamokatra vola ho an'izay mpanao azy. Il faut de l'argent, il faut des ressources. Zay ilay izy. Nahazo noty 420 io Madagasikara eo amin'ny tondrom-pahitana kolikoly. Mitana ny larana fa 400 amin'ny firenena 200 ho an'ny taona 420 raha ny tarimarika. Mbola maro ny ezaka mila tsara aina anafoanana sy ampianana ny kolikoly eto Madagasikara ka ilaina drafitra sy paikady mazafy efa voasoratra mialoha. Tafiditra anatin'ny fanatsarana mila tao ny fametrahana lalàna miaro ny zonim-piaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakolosy. Ny fahafahan'ny olo-pirenena rehetra misitraka vaovao mitovy amin'ny fotoana mitovy. Andrasana fatratra ihany koa ny fametrahana Italie hitantana ny ARAI na ny Agence de recouvrement des avoirs illicites izay fa mihoatra ny voafaritry lalàna no tokony hametrahana azy. Nivoaka androany ny didim-pitsarana momba ny raharaha fanolanana zazavavy kely eny-taona ka nahavaky fosiny napatesitra ny mponina teny Meritsy Atosika. Voaheloka higadra mandra-pahafaty ny Andrianambinitsoa Johnny William, fantatra amin'ny anarana hoe Dawily, noho ny fanolanana sy herisetra mahery vaika nataony tamina zazavavy kely eny-taona. Tsy famonjana mandra-pahafaty ihany no sazy miandry azy amin'ny revesatra hiampangana azy, fa nisy ihany koa ny famosirana sy ny asa anterivozina araka ny didiny navoaka ny fitsarana. Ity fanapakevitra ity no valy ny fihetsika feno abibiana nataony Dawily izay mampivaraontsana ny maro ny fomba nampijaliany ilay zaza. Eny tsy afany ny voaheloka ary nanaitra ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny didy entitra navoaka ho mariky ny fitsipika manoratra tanteraka ny herisetra ranofo atao amin'ny ankizy araka ny fanazavana. Notoy kosa ny antsoava avy amin'ny mponina sy ny mpiaro ny zon'olombelona iarovana bebe koa ny ankizy amin'ny tranga matsiravina tahaka izao. Tsy afabela amin'ireo karazana rety mifindra sy retina azo avy amin'ny loto toy ny lagaly sy ny maro hafa i Madagasikara raha nambarany mpitsabo. Vokatry ny fomba fiainana andavanandro avokoa no tena mampirongatra ireo karazana retina ireo. Latsika zay zany le condition climatique aty amintsika dia betsaka kokoa leo aretina azo lazaina hoe tsy aretina mifindra zay. Dia eo ny aretina mifindra dia eo koa ireo aretina azo no ilay climat resantsika zay ohatra omeko fotsy zao ohatra hoe paludisme ohatra zany zao dia aretina mpahazo aty amintsika zay. Firenena mahantra moa zany manairana be moko miteny hoe firenena mahantra zany fa zay arakan'ilay hoe firenena somary mahantra zay dia mahazo vahana kokoa ny aretina azo avy amin'ny loto zay avy amin'ny loto na io avy amin'ny loto makany amin'ny sakafo hohanina na io avy amin'ny bedabe zany lotrika aretina mahazo vahana. Miaina fasahirana tanteraka ny malagasy ankehitriny tsy afaka mitsabo tena ny ankamaroany noho ny tsy fafahana rabola. Tsy mahasahana ny marary manerana nosy ihany koa ny mpitsabo matianina manokana ka sakana goavana tsy hitrana fahasalamana. Zava-dehibe ny sina fifanankalozana traikefa amin'ny samy mpitsabo ny fanamafisana. Tsy mitsamo voatra raha toy ny fitsaboana sy karazam-panafody ampiasaina maneran-tany. Antony, nanatanterahana fihaonam-be nandritra ny 2 andro nataony ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana amin'ny taovam-pandevonan-kanina tetsy amin'ny akademia malagasy. Ny tena marina moa zany tsy ampy ny isan'ny spesialista zay aloha satria somary vitsy ny isan'ny spesialista ary zay mihitsy no anararotana an'ilay fihaonana ohatran'izao satria hoe zay spesialista ihany tsy inona ny ato fa asaina daholo na ireo dokotera miasa any amin'ny privé na miasa amin'ny fanjakana mba hahafahana mizara traikefa zany mahafahana miteny hoe zao no tokony fandraisana tanana an'ireny mba hanakaiky kokoa ny vahoaka le fitsaboana satria mety tsy hoary hitan'ny spesialista daholo ny olona rehetrarehetra noho zay fahavitsiny zay. Ny tena marina aloha ny tena ho an'ny dokotera satria tena lafiny ara-tsiantifika zany no resahana eto. Tena lafiny ara-tsiantifika tena hoe
inona no zavatra tokony atao amin'ny aretina ohatran'izao. Inona no zavatra tokony atao tsika dokotera zany. Ny zavatra misy fotsiny misy fivoarana foana amin'ny fitsaboana ohatra ny amin'ny asa rehetrarehetra io dia io zany no hanetanana ny mpitsabo rehetrarehetra hoe manaraka an'izay fivoaran'izay hoe inona indray no zavatra misy mifanandrify amin'ity aretina ity ary indrindraindrindra ahoana no ahafahantsika ahoana moa zany manao an'izay eto Madagasikara. Izay koa zava-dehibe zay satria tsy mety raha hanaraka fahatany fotsiny an'izay zavatra mivoaka ny velany. Rongony milanja 300 kilao tao anaty gony miisa 12 no sary ny zandaly tao Ambodimanage. Nanao fisafoana ny zandaly miasa ao Ambodimanage omaly alarobia tokony tamin'ny Anora Maraina tao Ambikely Fokotany ny Akazomahita 1 commune ambanivohitra Ambodimanage ka nahita ny rongony tanaty gony fotsy miisa 12 izay milanja 300 kilao. Nogiazana avy hatrany moa zava-mahadomelina ary nentina ao Ambodimanage mialoha ny andefasana azy ao amin'ny tobiparitra ny gendarmerie ao Antsohihy. Ny fanesisesy ny fahatratrarana rongony tao anatin'ny faritra Sofia tatoato tsy mikely soroka araka izany ireo zandaly manao ny asany. Tsara ny manamarika fa isany atao lalam-pamerana ny famongorana ny zava-mahadomelina ao anatin'ny fiara-piadidiny CRJN Mahajanga indrindra eo anivon'ny groupement Sofia isorohana ny tsy fandriampahalemana. Manentana ny vahoaka hatrany moa ny gendarmerie amin'ny fanomezana loham-baovao maro-potitra sy ara-potoana ahafahana misambotra ireo olon-dratsy izay mbola minimy sehatra ny fambolena, fivarotana ary fifidianana rongony eny anivon'ny fiarahamonina. Ny volana Jona lasa teo no nanomboa ny tetikasa vaovao tao amin'ny commune Andraninahoatra dia ny fananganana bureau vaovao ny commune. Tsy manambola nefa ny commune ny tanterahana izany ka manangataka tolotana ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Na any ivelany indrindra ny diaspora dia ny mahatereo zany izany eo zareo no miantoka anazy fa fiara-miasa zany io ary tolotana ny lazana azy tolotana ny von'ny vahoaka eto amin'ny communauté sy manodidina zany dia izahay ao anatin'izay tena tsy mandray vola fa tena fitaovana no alehan'ny olona any am-Kenkery dia izay no mirécupéré izy any am-Kenkery zany hoe le olona zany makany am-Kenkery izy akaiky azy dia mitenina izy ery misy ciment une tonne dia lasa makany izy amin'ny camion eny amin'ny Kenkery izy. Ny azon'ny mponina Andraninahoatra misitraka fotodrafitrasa moderna ho fampandrosoana sy hanimponana ny vahoaka ho mendrika ho an'ny mponina no tanjona raha ny fanazavana trany. Nanoratra ny tantara ho an'ny taranja tsipoka ny be maneran-tany sy eto Madagasikara ny ekipa malagasy tarentina Laurent Razanandrakoto fantatra amin'ny anarana hoe Tonnerre tamin'ny fandresina tamin'ny fiadin'ny tompon-daka maneran-tany La Marseillaise 2024. Voalohany tao anatin'ny 9 taona no nahazo fandresina tamin'ity fifananana goavana ity ny ekipa mbahiny. Noresen'ny ekipa malagasy ny ekipa frantsay izay mpandresa hatramy tamin'ny isa 13 hatramin'ny 10 ny ady atao aza ny fikasana anakrotana sy fandrehoanana azy ny alohan'ny lalao famaranana. Nahatalanjona hatrany ampiandohany i Yves Cédric Rakotoarisoa Tonnerre alova Satamandimby Rakotoarisoa. Nitondra lavitra tamin'ny isa 7 no ohatra izy ireo. Saika tratran'ny ekipa frantsay malaza ahitana ny Philippe Quintet, Philippe Souchot ary Jean-Claude Jouffre izay nahazo isan'ny toy hatramin'ny 12 hatramin'ny 10 ny ekipa malagasy saingy nifezin'ny mpilalao malagasy tanteraka ny menina farany. Nisy fanatsipazana indroa ny mpilalao frantsay ka nazahoa malagasy fandresena izany tamin'ny menina faharoapolo. Na izany aza nefa dia nisy toe-javatra mampanana kasikazy ireo. Araka ny tatra sy ny fijoroana vavolombelona dia voalaza fa nahazo fandrahonana sy fikasana anakrotana ara-tsaina ny délégation malagasy ny alina ny aloha ny lalao famaranana. Ny dia tsy nisy fitoriana ofisiely aza natao dia voaterina namafy ny fiarovana ny mpikarakara mba ahafahan'ny ekipa malagasy milalao soamantsara. Natao azy izany dia tsy hanivadika tamin'ny tanjony ny ekipa Tonnerre. Talohan'ny famaranana dia efa nandresa ekipa pirenena matanjaka izy ireo. Nandava ny Henrique Benize sy ny namany tamin'ny isa 13 hatramin'ny 9 ary nandresany Germain Bauer, Sonny Prondhomme ary Noah Monlins tamin'ny apadalana fahadimy farany tamin'ny isa 13 hatramin'ny 7. Taorin'ity fandresena manantantara ity dia mora itony dian'ny ekipa malagasy amin'ireo fifananana hafa maneran'ny Europe. Anisan'ny digana manaraka ny Master de Pétanque amin'ny dingana faharoa any Souton,
ny 14 sy 15 jolay ary ao aorian'izay dia hiatrika ny fihaonana any Valréas izy ireo. Mariky ny herim-po sy faharetana izao fandreseny izao, ankoatra ny fahaiza milalao eny an-kianja, izy telo lahy ireo no malagasy voalohany teratany vahiny voalohany nahazo fandresena tamin'ity lalao iraisam-pirenena la Marseillaise. 4,000 € na araika amin'ny 30 tapitrisa ariary no loka azon'izy ireo. Ankoatra io dia nahazo amboara Robert Souvignier avy amin'ny orinasa frantsay au but izy ireo ho mari-pahatsiarovana. 3,000 € kosa no lokan'ny azon'ny tompon-daka lefitra. 500 € no azon'ireo mpilalao tafakatra manasadalana ary 700 € kosa no azon'ny ekipan'ny Ziegel, Rakotodranbe, Faratinatiana kely, Rakotoniana sy Farala Joseph Urbambaloty izay niatrika ny dingana ampaefadalana. Tsy fahita firy ny fihaonana eto Maison Blanche. Ny iray latabatra iray filohan'ny pirenena ny Sénégal, Gabon, Guinée-Bissau, Mauritanie ary Liberia. Hatramin'ny iverenan'i Donald Trump teo amin'ny fitondrana dia miezaka manatsara sy manamafy ny fifandraisana amin'ny Afrika ny tenany. Tsy hoe faneho-pitiavana izany fa misy tombontsoa mazava tadiavina ao ambadika. Manana arenak'ibony tany manan-danja mantsy ireo firenena dimy ireo. Ahitana manga sy uranium any Gabon, manana solika sy ento ny Sénégal, raha ahitana fitehirizana vy any Liberia sy Mauritanie. Manintona ny Donald Trump ireo loharano-karena ireo ka amin'ny alalan'ny fifanarana manokana no ahazony manolotra fanampiana sy fiarovana ho takalo ny fidirana na fahazona ireo akora sarobidy ireo. Ankoatra izany, zava-dehibe ihany koa ny lafy ny fiarovana satria ireo firenena ireo dia samy eo amin'ny morontsiraka Atlantika avaratra manakaiky ny mivantana ny États-Unis. Manantena fa afaka manakana ny fidiran'ny Chine amin'ity faritra ity ny filoha Amerikanina amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ireo firenena Afrikana ireo. Fantatra fa matanjaka ara-barotra i Chine ary manandrana mametraka toby miaramila any amin'ny tany sasany toa ny Gabon sy Guinée Équatoriale. Fantatra fa matanjaka ara-barotra i Chine ary manandrana mametraka toby miaramila any amin'ny tany sasany toa ny Gabon sy Guinée Équatoriale. Tsy nitsahatra na niemotra ny etsim-panoherana ao Kenya. Takin'ireo tanora, indrindra ireo Génération Z, ny fanafoanana lalàna momba ny teti-bola izay ambaran'izy ireo fa mavesatra loatra ho an'ny vahoaka ary anomevana ny fiantraikany vidim-piainana. Na dia efa nifoana ny fitondrana aza ny andinin-dalàna mampisy olana dia mbola mitaky fanovana lalina kokoa ireo mpanao fihetsiketsehana, indrindra ho an'ny ady amin'ny kolikoly sy ny famoronana asa. Manahy ny isy ny fanonganam-panjakana mialohan'ny fifidianana izay ataony taona 7 ny filoha Keniana William Ruto ka nampitandrina ireo mpanohatra. Nambarany fa misy vondrona mitady anaparitaka korontana sy andoro fananana mba ahafana manaisitra ny fitondrana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Nandritra ny andro ny sabasaba, andro manan-tantara ao amin'ny tolona ho an'ny demokrasia ao Kenya, dia nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro filaminana manodidina ny Nairobi ka nihidy sy nangina tanteraka ny renivohitra taoriany fametrahana amin'ny mpitandro filaminana maro. Etsy ankilany, nitsikelany herisetra taon'ny fanjakana ireo mpitarika ny mpanohatra ary niantso ny vahoaka hanao ankivy ireo orinasa sy rafitra manohana ny fitondrana. Etsy ankilan'izany, mampanahy ny firenena mikambana sy ireo fikambanana tsy miankina sasany herisetra tafahoatra ataony mpitandro filaminana ary manamafy fa ny herisetra miteraka fahafatesan'olona dia tokony ho vahaolana farany raha misy fandrahonana mivantana amin'ny aina. Hatramina filohan'ny William Ruto tamin'ny taona 2024 izay nandresy tamin'ny fampanantenana hiary mahantra dia mihamafy hatrany ny fanoherana azy izay manimba tsikelikely ny endrika Kenya amin'ny mahatany milamina sy demokratika azy any amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Tafakatra araka amin'ny 30 izao ireo namony ainy amin'ity fihetsiketsehana ity ary amanjatony kosa ireo maratra raha ny vaovao voangona. Tranga hafakely any amin'ny faritra Ethiopia. Foko iray any Ethiopia Mursi izay manana fomba mampanao tena miavaka. Lavana ny molotry ny zazavavy kely eo amin'ny faheny taonany ka asiana hazo kely asisika eo amin'ny lavaky ny molotrin'izy ireo. Isan-taona dia soloina lehibe koa io hazo kely iny ka mihitatra manaraka izay. Mazava ho azy ny lavaka ny molotra.
alana mihitsy ireo nify manoloana ambany ary faribolana tanymanga lehibe no asisika eo amin'ny molotra ambany ary asiana sarisary sy aingo tahaka ny hitantsika amin'ny sary. Arakaraka ny aben'ny faribolana misisika eo amin'ny molotra izay antsoina hoe debe, ny aben'ny fanomezana tokony omeny tovolahy izay maniry ampakatra azo vady ho an'ireo ray sy reniny au dot. Fanomezana toy ny omby amanosy, basy, firavaka volafotsy sy volamena ary vatosoa. Reharehan'ny Mursi ty fomba ity ankehitriny. Tsy voafaritra mazava ny andohany ty fomba tena miavaka ity, fa heverina kosa fomba fanentana naratsiana ny endrik'ireo tovavy izy ity fahiny mba tsy ampite-angalatra na akankeriny azy ireo ka ho lasa andevo ara-pananana any amin'ny foko hafa. Tranga pahazo ireto Mursi ireto fahiny mantsy izany alatra olombelona izany. Noho ny nandeha teny anefa ny fotoana dia niova sy niovo tsikelikely ny hevitra fototra ka lasa mariky ny antsara-tare amam-bika indray ty fomba ity ary ireo tovavy bikiana sy tsara tare indrindra hita teo amin'ny fianakaviana afirazanany indrindra ihany. Sequoia affedif na Sequoia sompemvirem no karazan-kazo avo indrindra maneran-tany any California. Sequoia affedif na Sequoia sompemvirem no karazan-kazo avo indrindra maneran-tany. Any California no tena ahitana azy ity. Ny avo indrindra tamin'izy samy izy ireo dia nomena anarana hoe Hyperion ary mirefy 900 metatra. Dia mbola i Sequoia ihany koa no atao. Atao hoe Sequoia géant no azo be velarana indrindra. Raha aka ohatra kaiky isika ny toro orange digital centertoyer dia 90 ka hatramin'ny 100 metatra eo. Ny Sequoia Hyperion kosa dia mirefy 420 amin'ny 100 metatra. Manatombo 520 metatra izany Sequoia. Ireo amin'ny sary ireo ny fampitahana amin'ny zavatra avo hafa. Teratany vahiny iray no maniry hitovy tanteraka amin'ny demony ka nolokony mainty ny masony sy ny vatany. Nesoriny ny orony ary nozarainy roa ny lelany. Mbola mitohy izy ny fiovana fa vao 700 no vita na dia fa $200 azo lany tamin'ny opération ary ampiditra fanahy ao amin'ny vatany izy rehefa totosa ny arabatana. Nanomboka ny taona 20 no natomboka ny asa fanovana ka any amin'ny taona 20 any no vinavina avitana ny fiovana tanteraka. Ny tanjony dia ny diablerie eo amin'ny fiainany ka anana hery tsy ho resiny hery hafa ary afaka andrava aminany anao fahagagana ary hitsabo amin'ny alalany hery mahagaga. Teratany Nepalais Prakritimala 40 taona ary voasikajo fa olona tsara soratra indrindra maneran-tany. Toy ireny soratra avoakan'ny solosaina ireny ny soratanany. Tena mendrika no alaitaka tanteraka izany indrindra fa ho an'ireo mpianatra.